vahoaka malagasy tena faly av Madagasikara. Eny koa ty Afrika Atsimo ndray fa nasorony États-Unis hono ny sazitsika. Tena faly a. Taditsika ve le vavaka nampianariny tompo hoe mamelany eloko ay tahaky namelana izay meloko taminay. Hitanao ve am'izany fa mila famelitsika. Hono atsika navelany États-Unis de mba avelao koa e. Tiako tenenina am'izany de avelao ahody a. Sa de vao maika avelana avy amaty. Tena tsy faly am'izany raha mbola avela ty foana. Zay fa veloma aloha e. Tsy hita ihany zay atao ty fa efa tena maika ahody de ampiasaina trano fivavahana aloha. Hitatsika ihany zay vokany. Bonjour. En tant que Premier ministre, beaucoup se demandent ce que je veux faire à propos des Da'al au sud. Certains disent même que je devrais y aller sur place pour voir les dégâts. Alors là, que tout soit bien clair. En Madagascar, je suis malgache, pas suisse. Ce n'est pas parce que je viens de Suisse que je veux me suicider. Non, il y a des entités spéciales pour ça. Sur ce, je vous dis bonsoir. Falmirabatsika professeur Jafy Albert. Mampifarahontsana ny trangam-piarahamonina amin'izao amin'izao. Satria nahoana ary vahoaka. Satria be dia be mihitsy amin'izao ny secte. Tanimoramanga zao no nivoaka tamin'ny gazety. Zazakely anankiray tsy navelan'ny apôstôly, otrabony. Vokany maty le zaza. Miroborobo be mihitsy zao ny secte amin'izao dia Jafy Albert mamiteny aminareo hoe sao dia mba tsara idivana ihany ty secte ty. Satria efa mamono olona mihitsy ny sasany. Raha ohatra hoe mitady solution, idivana amin'ny secte, aza mitady lavitra fa tsotra be zany. Idivana amin'ny secte ve? Insecticide. Zay fa mba jelojelo ihany ho avy le firenena fa mampalahelo.